Angie Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Smack, smack, un petit fromager. Smack, like frita fatsiro, sady foana ihinana azy. Sakobis, gasika tsara. Fianambidy hatramin'ny 10 isanjato manerana ny magazay Batimax rehetra ary 10 isanjato be izao kosa ho an'ny rayon carrelage sanitaire luminaire. Tandremo tara sao isanjato. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ny vaovao. Misy atsikelikely ny fisitahan'ireo firenena vahiny mandala ny demokrasia any Madagasikara noho ny tsy fanaran-dalàna sy ny amboletra ataon'ny Andry Rajoelina. Efa manomboka miharihary izany amin'izao fotoana raha ny lafin'ny diplomasia no resahana. Mbola mampiasa ilay logiciel Predator izay novidiana 5 tapitrisa euro ny fanjakana malagasy amin'izao fotoana araka ny lahatsoratra navoakan'ny Le Monde. Ny antota taratasy eo ampelantanana hoy izy ireo no nahafantarana fa nampiasainy ny fiadidiana ny Repoblika Malagasy ahazona io Predator io ny Agence Nationale Antifraude ny fiafarany ny taona araka amin'ny 2020. Tsy maintsy amin'ny alalan'ny référendum ny Frantsa ihany no ahafahana mamerina ireo nosy malagasy ho an'ny fanjakana malagasy hoy Gérard Andrialemiro-Vasson izay talen'ny kabinetra teo anivon'ny fiadidiana ny Repoblika teo aloha tamin'ny fitopitondran'ny Didier Ratsiraka. Fandrebirebena saim-bahoaka fotsiny ihany ny resaka commission mixte franco-malagasy raha ny fanazavana trany. Fitakiny eo anivon'ny firenena mikambana na ny Cour internationale de la justice ihany no manan-kery raha ny fanazavana trany. Ny tsy fananany mpitondra fanjakana programa matipaika ampivoarana ny fiainam-bahoaka no antony iray lehibe mampiamondratrany ny laharana misy any Madagasikara eo amin'ny lafin-javatra maro amin'izao fotoana izao. Fantatra ankehitriny fa eo amin'ny laharana 770 amin'ny firenena 370 isika raha ny tondro momba ny fivoaran'ny mahaolona na ny IDH no jerena. Any ivelany, famatsim-bola mahery ny $1 milliard no tapaka fa omena amokarany Afrika vaksiny hatramin'ny 10 isanjaton'ny filany araka ny tapaka nandritra ny Forum mondial sur la vaccination na ny fionam-beran-tany momba ny vaksiny. Vola izay ny voamehitra Europeana no androtsaka ny 3.4 izay. Ny antsipiriondreo avatrany ary. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavony sy tiako ny tokantranonao amin'ny ity alina ity manatra ny araba ary manasanao mpitiavana anjony fampahalalam-baovao hatramin'ny farany matoa an-datsoratra avy hatrany dia miseho tsikelikely ny fisitahan'ireo firenena vahiny mandala ny demokrasia ny Madagasikara noho ny tsy fanaran-dalàna sy ny amboletra ataon'ny Andry Rajoelina. Efa manomboka miharihary izany amin'izao fotoana raha ny lafin'ny diplomasia no resahana. Matoa an-datsoratra Gaëtan Andriatsilavo. Mivoatra hatrany ny toetra raha eto Madagasikara raha ny lafin'ny diplomasia sy ny fifandraisana amin'ireo firenena vahiny, mpiara-miasa sy mpiara-miambonantoka amintsika no resahana. Ohatra, nasaina manokana hanatrika ilay fihaonana tampony momba ny fanatsarana ny tontolon'ny vaksiny ary mihaona mivantana amin'ny filoha Frantsay i Bassirou Diomaye Faye, filohan'ny Senegal, izay voafidy ny 4 ny volana Martsa 2020 lasa teo. Izany hoe 2 volana sy tapany monja taorian'ny nalany azy. Efa nihaona tamin'ny filoha Frantsay ihany koa i Félix Tshisekedi, filohan'ny Repoblikan'ny Demokratikan'ny Congo, 3 volana monja taorian'ny nalany azy. Ny eto Madagasikara tsy mbola voaray nanomboka nalany azy hatramin'izao. Ary tahaka izany ihany koa ny ao Comore. I Madagasikara sy Comore izay efa nirana hita fa samy niroso tamin'ny fifidianana amboletra avokoa ary mifanahtsahana ny zava-nitranga teto Madagasikara sy ny tao Comore raha ny fifidianana filoham-pirenena no resahana. Ankoatra izay, zava-misy ihany koa ny hoe ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta malagasy no lasa nanatrika ny fianianana nataon'ny filohan'ny Afrika Atsimo Cyril Ramaphosa ny 7 Jona lasa teo. I Cyril Ramaphosa izay tsy ahivona hatrany fa isan'ny nasain'ny Andry Rajoelina tamin'ny fianianana izay nataony fa tsy tonga. Fanontaniana mipetraka araka izany ny hoe mangatsika ve ny fifandraisana eo amin'ny Afrika Atsimo sy Madagasikara? I Afrika Atsimo izay isan'ny firenena matanjaka ara-toe-karena aty Afrika. To mangatsika tahaka izay ihany koa ve ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny SADC taoriny ireny fifidianana neny natao amboletra farany teo ireny. Raha nita sy tsapa aloha
tsy mifankahazo na tsy mifandray tendro amin'ny Madagasikara intsony ireo firenena manaja sy mandala ny demokrasia aty Afrika. Ny rehetra ny mahafantatra ny anton'izany miainga amin'ny zava-misy iainana eto Madagasikara hatr'izay nitondrany Rajoelina hatramin'izao fotoana iainantsika izao. Iarahan'ny rehetra mahita ihany koa fa efa manomboka mivoaka sy hita taratra ny fiantraikan'izany fitondran-tenan'ny mpitondra izany manoloana ireo mpiara-miombonantoka sy mpamatsy vola. Isan'izany ilay hoe nahemitry ny vondrona Eropeanina amin'ny fotoana tsy voatondro ny fanaova-tsony tetikasa goavana misa 2 mitetina 70 tapitrisa euro. Misy ambana ihany koa mikasika ilay famatsim-bola avy amin'ny BEI na ny Banky Eropeanina misahana ny fampiasam-bola mikasika ny famatsiana sy ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo amby folo mampitohy anambovombe sy Taolagnaro ka natonga ny fanjakana malagasy andray fanapahan-kevitra hitaky vola fandraisana anjaran'ny orinasa Rio Tinto amin'ny fanamboarana izany lalam-pirenena izany. Endriky ny fitavozavozany eo amin'ny fitantanana ra-panjakana izany ary endriky ny sazy avoaka ny vondrona Eropeanina. Taoriny ny fangatahany Andry Rajoelina ny fampodina ny solitenan'ny vondrona Eropeanina monina sy miasa eto Madagasikara. Inona indray no mety iseho rampitso tsy maintsy mbola hitoy ny fisintahan'ireo firenena vahiny amin'ny Madagasikara raha mitoy ny tsy fanaran-dalàna sy ny amboletra ataon'ny mpitondra. Araka nefa natsitika tao anatin'ny lohateny teo dia mbola mampiasa ilay logiciel Predator izay novidiana 5 tapitrisa euro ny fanjakana malagasy amin'izao fotoana araka ny lahatsoratra navoakan'ny Le Monde. Ny antota-taratasy eo ampelantanana ho izy ireo no nahafantarana fa nampiasainy fiadidianan'ny Repoblika Malagasy azona io Predator io ny Agence Nationale Antifraude ny fiafarany taona araka amby 2024 onona saina. Mivoaka ny nafenina izay raha fitinina no azo amehezana ny vaovao mikasika ilay logiciel Predator araka ny lahatsoratra navoaka di Le Monde. Voalaza anatin'izany fa vola manodidina ny 5 tapitrisa euro avy amin'ny teti-bola ny fiadidinan'ny Repoblika Malagasy izay natao tsy ambaratelo no natao soniny araka tamin'ny Agence Nationale Antifraude ny volana Desambra 2024. Fanaova-tsony tamin'ilay orinasa Britannika Signum Intelligence misehatra manokana amin'ny fivarotana fitaovana fitsikilovana indrindra ny Predator. Raha io lahatsoratra nivoaka io hatrany taoriny ny fanatonana ny orinasa frantsay Nexa ny farany taona 2024 no nahafahan'ny mpitondra fanjakana malagasy ny roso tamin'ny fiaraha-miasany amin'ilay orinasa Britanika ny farany taona 2024 ary efa nisy ny fanadihadiana nataon'ny Mediapart nahafantarana fa isan'ny mpanjifan'ny Nexa sy ilay logiciel i Vietnam sy Madagasikara. Ireo pitsopitsony teknika no nahafantarana fa i Madagasikara ihany sisa no nampiasa azy io. Nanda izany ny mpitondra fanjakana tany am-piandohana saingy izao mivoaka tsikelikely izao ny marina momba io Predator io. Dikan'izany raha hanao an'izany investissement zany fitondram-panjakana satria eno zao nanandary ny fitondram-panjakana tamin'ny fotoan'andro eno ihany ary zay mahatsara ny reto le journalisme afaka manao investigation reto journaliste manao investigation dia mivoaka ihany ny marina fa namoaka vola isika zany ary volam-bahoaka io za aloha dia mino an'izay fa tsy hoe volan'nga Andry Rajoelina io na volan'ny premier ministre io na volan'ny ministre io fa volam-bahoaka io dia tokony anaraka zany ny tsenam-barim-panjakana. Zavatra saripady nefa le zatra fitaovana vidiana fa tsy hoe nividy tomobile anankiray tsika na anankiroa fa saripady satria hoentina ataoko hoe hitsikilovana. Mety marina le resaka hoe andaminana amin'ny firenena zany anenjehana andreo grand banditisme zany kidnapping na ny trafika marina zany azo eritreretina zany fa zany tsy mamela n'le fitondram-panjakana tsy anara-dalàna aloha ny fomba fividianana azy ary indrindra raha anao an'izany satria zay lazaiko hoe ikitikitika ny fahalalan'ny olona io ikitika ny olona tsirairay avy zay lalàna efa sony avintsika eran'izao tontolo zao satria ianao raha henon'ny telefoniny olona zany mila fepetra maromaro zany fa tsy hoe zay manahirerana anao manahirana iny olona anankiray iny dia andao arao maso isisisisisy zay ianao dia tena voararany lalàna na filohan'ny repoblika ary no mamepaika an'izany. Ny volana Oktobra 2024 nandritra ny fanehoan-keviny tao amin'ny France 24 ny aiky Andry Rajoelina fanampiasa ilay logiciel Predator izay anisan'ny logiciel pitsikilo. Na eo azy ireo fanazavana nataony mikasika ny antony ny vidianana io Predator io misy ny tsy fanaran-dalàna tao anatiny ary misy ihany koa ny tsy mazava amin'ny fividianana sy ny fampiasana io logiciel io. Maninona zany tsy navoaka dinihina teny amin'ny anteny mera rotota hoe ore olona fiarovana ny firenetsika eo amin'ny lafiny samihafa dia ahoana ny hevitrareo mpanao lalàna satria mieritreritra ny fitondram-panjakana fa ividy an'izany fitaovana
zay manahirana ary zany no mahatonga azy any amin'ny tany hafa tena cadre misy any fa mazava tsara mihitsy a na ny fomba nazahoana azy a na ny fomba ampiasana azy a satria any dia ho sahirana mihitsy tadiditsika tsara fa ny filoham-pirenena frantsay teo aloha fa tsy izy tsony zao sahirana be mihitsy tam'le hoe écoute téléphonique nataon'ny fitondram-panjakana tam'izany satria tsy hors cadre légal nanaovany azy a raha mifijery mpitsara azy ny eto amitsika de manamafy an'le fitondram-panjakana ohatra mieritreritra hoe rehefa mpitondra fanjakana izy a de azo ny atao daholo zay tiany ataony rehetrarehetra na ao amin'ny lafin'ny fitantanan'ny arabolam-panjakana na eo amin'ny lafin'ny fampiasana ny fitaovana toy ireny ary zany natonga azy natonga ny filoha Iany Rajoelina zay niambakavaka be tamin'ny anontanian'ny mpanao gazety volana vitsivitsy lasa zay laza hoe nandramanay ly izy efa naterinay nody mampime ihany moa zany ahoana moa ninona zany fa de zay zany noho izy a ka zany a de mbola manamafy a fa ny lalàna dia hitsakitsahan'ny fitondram-panjakana raha ny nambaran'ny Le Monde mbola mampiasa io prédator io i Madagasikara amin'izao fotoana ny volana oktobra 2024 hatramin'ny volana febroary lasa teo natsikaritra site maromaro voafandrika ny orinasa frantsay Sequoia izay ampiasaina anaparitana logiciel pitsikilo mikendry ny vahoaka malagasy io site io izay makatahaka ny adresin'ireo ainao manjery malagasy ny site-ny Le Monde sy ireo site politika eto amintsika Makasika ny fifidianana dia miantso ny fitsarana avy momba lalam-panorenana hitsara ny zotra mpifidianana ao anatin'ny lalàna sy tsy misy teriteriny ka amin'ny efikino tokony osazina ireo tokony antoka tamin'ny osoka ny tarika fanafoanana voka-mpifidianana noho izy manariny zon'olom-pirenena akoatra ireo ilaina ihany koa ny fanatsarana raha fifidianana ho ity firaisamonim-pirenena ity androany teny amin'ny foibe toerany teny Antanimena. Namoaka fanambarana androany ny firaisamonim-pirenena KMF Knoe taorian'ny vokatra Fonjomaika navoaka ny teo anivon'ny CENI tamin'ny fifidianana solombavambahoaka farany teo sy ho ampiandrasana ny vokatra ofisialy avy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Maro ireo fandikana-dalàna hita tamin'ny fifidianana iny izy ireo ary tsy azo tovirana ny fanatsarana ny rafim-pifidianana raha tiana ny amoaka ny safidim-bahoaka. Miantso hatrany ny ACC ny fikambanana mba amoaka ny vokatra ankalalahana araka ny tena marina sy ny araka ny lalàna. Raha ny fahitanay azy dia tsy hisy ny majorité absolue. Ao koa ianareo tsy miankina mba hanaja ny safidin'olom-pirenena fa tsy andany amin'ny vondrona irimara na vondrony mpanohitra firaisan-kina sy kolektifa aminay dia famitana ny mpifidy anareo izany indrindra ho anareo zay mikasa anao izany. Tonga zao ny fotoana hanaovana fanatsarana ny rafim-pifidianana na le système électoral malagasy mba hanamafisana kokoa ny fahefan'ny olom-pirenena. Voresaka amin'izany ilay CENI resana amin'izany ilay ACC hoe ekena fa hoe tena hoe tsy azo valozana tokoa oui fa angamba tsaratsara ohatra hoe isan'ny sosokevitra azo resana hoe tokony isy mpitsara ny mpitsara mba ho afaka hijery ihany koa ny mpitsara ho anivon'ny ACC ny fikambanana dia mitaky fanasazina reo voaroroy amin'ny raharaha mahakasika fifidianana. ACC ohatra hoe hamoaka hoe ny vonona ity fifidianana ity bureau de vote ity satria nisy ndreky tokony hosazina le olona natonga an'izany fahafatesana satria misy safidim-bahoaka lasa tsy voaja ao anatiny. Ny fanangana ny ANRCM io tokony atsangana satria tsy hitako zay antony ary tsy hitanay zay antony tsy hatafatsangana an'io fa akoatra ny finiavana politika. Miemotry Madagasikara eo amin'ny demokrasia raha tarafina tamin'ny fifidianana solombavambahoaka farany teo iny maro ireo lesoka hita izay niteraka ny fanotokodinana ny safidim-bahoaka ho hiatran'ny fanambarana. Mampametra-panontaniana ny abetsaka ireo mpifidy tao anatin'ny lista tovana io le razo. Atao hoe razo efa ao anaty lista ihany izy fa nisy hiraka nampanaovina azy dia iny zany no atao anaty ohatra hoe ny observateur fa hita zany to betsaka loatra de mampiahiahy de tena nisy mouvement be tokoa ve ilay olom-pirenena nandritra iny fotoana iny. Tananarivo 2309 ny razo tato anatin'ny province na Tananarivo. Antsiranana 755, Toamasina 1948, Fianarantsoa 5302, Mahajanga 3601, Toliara 9923. Raha ny PV de carence Ambatondrazaka na ahitana anankiroa, Ambalavao ray, Manakara ray,
Mahajanga 2 ray, Antsalova ray, Morafeny be ray, Tsiombe 122. Ao anatin'izany 122 zany ve mbola mipetraka ilay fironan'ilay ataontsika hoe ilay tena safidim-bahoaka ve no ivoaka ao anatin'izany PVD carence be dabe zany. Raha ampitaina ny vato azony Andry Rajoelina tamin'ny fifidianana filohan'ny pirenena sy ny vato azon'ireo kandida Irmara rehetra manerana nosy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo, nahitana elanelana teo amin'ny vato iray tapitrisa eo hoy ny KMF Knoe. Izany hoe nienatra amin'ny iray tapitrisa ny isan'ny olom-pirenena manohana ny Andry Rajoelina tao anatiny enim-bolana hoy ny mpanara-baovao. Ankoatra izay, nisokatra nanomboka androany ny fankalazana ny 5 taona ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena. Manodidina izay hatrany dia miantso ny fitsarana avy momba lalam-panorenana hampiatra ny lalàna amin'ny Andry Rajoelina ny eo anivy ny RMDM na ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Raha tan-dalàna sy tsy misy ambony lalàna tokoa eto Madagasikara. Didy voalohany tokony avoaka ny HCC mialohan'ny voka-pifidianana raha ny fanambarana nataony ny RDM androany. Isan'ny didy voalohany tokony avoaka ny HCC mialohan'ny valim-pifidianana ofisialy ny fanasaziana ny Andry Rajoelina izay hitapo-kitapirenena fa maitsakitsaka ny lalam-panorenana nandritra ny fampelezan-kevitry ny fifidianana solombavam-bahoaka teo hoy ny RMDM na ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara androany raha tena miaro ny fiandrianam-pirenena sy mpampianatra lalàna marina ity androm-panjakana fitsarana avy momba lalam-panorenana ity. Satria le vazaha zany sy magnaja ny lalam-panorenantsika malagasy tamin'ny fifidianana io satria vazaha izy sy raha iny lalam-panorenantsika malagasy ny président ny HCC dia efa nilaza hoe retany rem-bahoaka fa zay mandika ny lalàna io dia hosaziny. Andry Rajoelina dia nanao propagande tamin'iny fifidianana solombavam-bahoaka iny. Tokony zany ny article voalohany avoakan'ny HCC dia article voalohany Andry Rajoelina dia sy nagnaja ny lalam-panorenana malagasy dia omena sazy zany izy sazysady anazy zany tsy fanazana ny lalam-panorenana zany. Zay zany tokony avoakan'ny HCC fa raha izy moa sy magaga moa izy sy malagasy izy kino raha ina ny lalam-panorenana dia tokony ampiarina aminazy hoe izao ny lalam-panorenana misy aminay eto ora vazaha izao ny lalam-panorenana misy aminay sy nazainao zao ny sazy mahazo anao. Miantso ny mpanao politika rehetra sy ny vahoaka malagasy ary nitafika ihany koa ny avy eo anivon'ny RMDM andresy ny tahotra sy hiaro ny fiandrianam-pirenena manoloana ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny. Miantso ny mpanao politika rehetra izay satria tompon'antoka voalohany na ny mamety na ny tsy mamety ny fandehanana zavatra eto amin'ny firenena dia ny mpanao politika. Tompon'antoka isika ary tompo-kevitra isika manoloana an'izay ka ny hevitray amin'ny mpanao politika rehetra dao apetraka ny ambo-po ho resetsika ny tahotra ho resetsika ny ayahy fa ndao hipetraka ambony latabatra atsika ka mba indramiko ny tenin'ny président Ravalomanana anankiray zao hoe tonga miaraka fanomboana fa miasa miaraka fombiazana ka raha te ahita fombiazana amin'ity firenena ity tsika ndao tsika hiara-tonga ndao hiara-hanomboka ndao hiara-handeha dia ndao ampitovy hevitra mba hoentina manavitra nyity firenentsika ty amin'izao latsaka katerina izao. Dia mbola manao sosikevitra koa izahay ianareo mpitandro filaminana andro iankinan'ny firenena tandroka ary novozona satria ianareo no symbole na manana zany slogan zany hoe natao ho an-tanindrazana ianareo. Mazava zao fa lasa fanjanana no misy eto. Sika manana ministera fiarovana firenena mijoroa ianareo mitsangana ianareo fa lasaka katerina ny firenentsika ko miantso izahay ianareo nanankinany firenena zany andraikitra zany koa mba ho sahijoro hanavitra ny Madagasikara ambany zao vahoany frantsay misy eto amintsika zao. Basy mandidy amin'ny tany ny vahoaka malagasy ho hiatran'ny RMDM ka manao antso ny ivononana amin'ny fandraisana ny fahefan'izy ireo ao anatin'izao akatoko ny fankalazana ny fahaleovantena ny Madagasikara izao. Fankalazana izay tsy tokony ho tariany Andry Rajoelina intsony ihany koa amin'ny mahavaza azy raha ny fanambarana ihany. Fa toy ny tsy misy ny fifidianana solombavam-bahoaka izay no tanterana ny 20 Mey teo iny hoy ny cellule de crise diovy Madagasikara.
Antony tsy takona finina ny osoka sy ny alabato sy ny tsy fanaran-dalàna sy fanitsakitsahana ny lalam-panorenana izay Andry Rajoelina no isan'ny tarika manerana ny nosy. Ny voka-pifidianana ofisialy voakeo izay tsy hitondra fitoniana fa vao maika anakorotana ny firenena raha ny fomba fiasan'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana eto amintsika hoy hatrany ny cellule de crise diovy Madagasikara raha nanao fanambarana androany. Daniela Minorso. Amafisinay cellule de crise diovy Madagasikara fa tandondoza ny firenena malagasy sy ny mpiarabelona ary ahina ny sy ny fifandonana mahery vaika ny ady trano ary ny korotana iafara amin'ny raha latsaka no ity raha-pifidianana ity. Aminay tsy manan-kery ny fifidianana rehetra natao ny atomboka tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika ary ny toy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Tompon'andraikitra feno amin'izay mety hitranga ny CENI, ny HCC ary ny mpitondra satria izy ireo ny fototry ny olana. Raisinay ho toy ny tsy misy ny fifidianana ary tsy maintsy haverina amin'ny vahoaka ny fahefana ametrahana ny tany tandalana. Amperina sy tanteraka ireo mpitsara mandrafitra ny fitsarana avo momba lalam-panorenana amin'izao miatrika ireo fitoriana eo anatrehan'izany miantso ny amelana azy ireo hiasa malalaka sy aleo tena ny bureau ny firenena mikambana momba ny zon'olombelona araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Ilaina ihany koa ny fanajana ny zo ivory ampilaminana sy aneho hevitra ankalalahana araka ny fanambarana trany. Miantso ny ny fahaleovantena ny rafi-pitsarana sy ny fahalalana maneho hevitra ny birao ny firenena mikambana momba ny zon'olombelona araka ny fanambarana navoakan'izy ireo androany tany Genève tamin'ny alalan'ny mpitondra teniny Tamen Alketan. Amin'izao fotoana fikirakiran'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ireo fitoriana maro tao amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izao ilaina ny famelana malalaka ireo mpitsara anao ny asany araka ny tokony ho izy hoy ny firenena mikambana. Tokony antoka ny fahalalana maneho hevitra sy ny manatanteraka fivoriana anatin'ny filaminana ihany koa ny fanjakana araka ity fanambarana ity. Taorian'ireo fifidianana no tanterana teto Madagasikara iaran'ny Ramatahora ireo mpikambana avy amin'ny antoko-panohatra eto amintsika hoy ny firenena mikambana. Iaran'ny tsindriny avy amin'ny fanoherana fa rahonana sy anaovana Ramatahora ihany koa ireo kandida tsy miankina izay mitsikera sy tsy manaiky ny sotram-pifidianana farany teo. Araka ity fanambarana navoaka ny firenena mikambana momba ny zon'olombelona tao anatin'ny tranokalany androanyity hatrany. Misy amin'ireo mpitarika antoko politika sy ireo mpikambana ao aminy manohitra izao fitondrana izao no nahazo fandrahonana ny telefônina ny aloha sy nandritra ny fifidianana. Kandida solombavam-bahoaka nirotsaka tamin'ny anaran'ny tenany manokana misy saroa ihany koa hoy ny birao ny firenena mikambana momba ny zon'olombelona no hita fa nosamborona sy naraha-maso tamin'ny fomba tsy manaraka ny lalàna. Ireo kandida ireo izay nametraka fitoriana momba ny tsy fahatomombarana nandritra ny fifidianana saingy no ampangaina ho tomponantoka tamin'ny fandorana trano sy manohitohina ny fiandrianam-pirenena. Tsy ara-dalàna ny fisamborana sy ny fitazomana ireo olona ireo izay tsy nanao afa-tsy nanatanteraka ny zony. Izany fomba fanao izany izay hitarika Ramatahora sy fahakivian'ny olom-pirenena noho ny tsy fahafahana intsony misitraka ireo zo eo anivon'ny fiarahamonina sy ny zo ara-politika ho hatrany ny fanambarana navoaka ny birao ny firenena mikambana momba ny zon'olombelona. Ajantsika ny makasika ny fifidianana fa makasika ny nosy malagasy na ny Élysée Barça kosa indray dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny référendum any Frantsa ihany no ahafahana mamerina ireo nosy malagasy ho an'ny fanjakana malagasy hoy Gérard Andrialet-Mirovason izay talian'ny kabinetra teo anivon'ny fiadidiana repoblika teo aloha tamin'ny fotoam-pitondrany Didier Ratsiraka. Fandrebirebena saim-bahoaka fotsiny ihany ny resaka commission mixte franco-malagasy iny raha ny fanazavana hatrany. Fitakiny eo anivon'ny firenena mikambana na ny Cour internationale de la justice ihany no manakery raha ny fanazavana hatrany. Samy nangina avokoa ireo filoham-pirenena nandimy taorian'ny Didier Ratsiraka amin'ny fitakiana ireo nosy malagasy hoy Gérard Andrialet-Mirovason izay talian'ny kabinetra teo aloha teo anivon'ny fiadidian'ny repoblika tamin'ny fotoam-pitondrany Didier Ratsiraka. Tsy amin'ny alalan'ny commission mixte no ahafahana mitaka izany izay fifanarana taorian'ny fihaonan'ny Andry Rajoelina sy ny filoha frantsay Emmanuel Macron tamin'ny volana May 2024 ny enisan-jato nosy malagasy no fahadra-nomasin'ny la Frantsa ary amin'ny alalan'ny référendum any amin'izy ireo hatrany no ahafahana mamerina izany ho an'ny malagasy raha ny fanazavana hatrany. Nde miteny anao a commission mixte. Ny commission mixte ne sy hoe ho ataon'ny vazaha azoanao anazy oka zay hazava sara misy. Ny commission mixte dia nataon'ny vazaha hiteny hoe iresaka ny Élysée Barça sika fa ary zerena
ahoana nanekenao ny samerenanay an'io aminareo zay ny fomba nanekeny vazany iny commission mixte iny anao an'izao sika zay ho sara fotsiny avy nanao ny nanapa-kevitra an'iny ny Macron tonga izy tany amin'ny île de passe ici c'est la France dikan'izany le commission mixte ane na ho toizana sy toizana azoko lazaina fandrebirebena vahoaka fotsiny hoe tenenana hoe ahoana ny anekenareo vahoaka malagasy nitazonanay ny île de passe. Tsy nisy nanoana intsony ihany koa ny fitakiana izay efa nataon'ny professeur Raymond Ranjeva tany amin'ny Cour internationale de la justice efatra amin'ny ela no nangina ny fitakiana ny nosy malagasy raha ny fanazavana hatrany any amin'ireo firenena mikambana ihany koa ankoatra izany no manakery izay fitakiana atao. Ny azon'ny fahazakana malagasy izao ny mampiome kely ianao zao miady aman'olona dia anaminy ianao mandeha iady ve sika sarasa sy iady za sy manao koa sa nataonay tamin'ny DDRC ka any amin'ny firenena mikambana ihany sy any amin'ny tribunal de l'Haye no sary tondrana an'io tantara io aveko aminao zay Raymond Ranjeva zany zao ty juge tao sy niasianao le dossier ka inao natao sika anareo tanoana zao mampalelo anaka mesaka an'io foana anefa ny olona teo aloha tsisy niesika sony misy tonga nampivondrona ny firenena rehetra iady an'io DDRC raha misy mahavita an'ireny azo io misy filoham-pirenena sy mahavita an'ireny dia sy azo izy. Raha iverinana iray tamin'ireo fampanantenana nomeny Andry Rajoelina nandritra ny fampelezan-kevitra tamin'ny fotoam-pitondrana voalohany ny taona 2024 ny fitakiana ireo nosy malagasy nangina tsy nainompeo intsony ny mikasika ny fivoriany commission mixte hatramin'ny androany izay tsy aivina fa ny fanjakana malagasy no nanembotra ny fihaonana faharoa fihaonana izay tokony natao tany à Paris tamin'ny faharoa sy fahatelo novambra 2024. Inona no ambadiky ny fanginana amin'ny fitakiana ireo nosy malagasy ireo îles éparses ireo izay isan'ny nohirahiraina tamin'izany fotoana tsy nainompeo intsony ankehitriny. Fa ny tsy fananany ny mpitondra fanjakana programa Matpaik ampivoarana ny fiainam-bahoaka no antony iray lehibe mampiamatra ny fialarana misy any Madagasikara eo amin'ny lafinjavatra maro amin'izao fotoana izao. Fantatra ankehitriny fa eo amin'ny laharana fa 770 am'zato amin'ny firenena 370 isika raha ny tondro momba ny fiarovana ny mahaolona na ny IDH no jerena. Henri Florian. Tsy mitsahatra mihemotra trano ny laharana misy any Madagasikara ninona sehatra izay horesahana tato teny enitaona farany izay araka ny taremarika avoakan'ireo sampandraraha isan-tokony na ny avy atao anatiny izany na ihany koa ny avy any ivelan'ny nosy raha mahakasika ny IDH indice du développement humain na ny tondro momba ny fivoarany mahaolona raha ny eto Madagasikara manokana no jerena any amin'ny laharana fa 770 ambizato amin'ny firenena 310 ambizato no misy atsika ho an'ny taona 320 sy 420 mametraka antsika ho isan'ireo firenena manakaiky ny rambony io taremarika io. Isan'ireo firenena mbola ao anatiny manana fampanosoana mahaolona ambany dia ambany isika no ny antony-javatra maro samihafa ka isan'ireny ny tsy fipetrahany demokrasia. Ny olona io amin'ny fanjakana dia manampipo vahoaka izany hoe tsy misy ny demokrasia anarany fotsiny hoe misy demokrasia fa tsisy demokrasia tonga ny fifidianana manao ipetrahany amin'ny fahefana foana le mpitondra vokany tsy olana miverimberina dia ny fangalaram-bato ny lalam-panorenana tsy milaza ary tsy mahalaza ny hitahita-bahoaka dia crise électorale post électorale miverimberina no olana fototra matonga an'izay. Fototra iray mampandry ny malagasy ihany koa ny fanazavana trany ny crise post électorale miverimberina sy ny tsy fitohizany asa-panjakana ary vao maika mitondra makany amin'ny fahoriam-bahoaka izany amin'izao fotoana izao. Dikan'izay eto amintsika eto dia tsy misy ny atao hoe continuité de l'État. Izany hoe mba nisy ihany ny tsara nataon'ny république voalohany ange fa tonga ny république faharoa dia ravanany teo aloha. Ohatran'izay koa mba nisy ihany ny tsara nataon'ny république faharoa fa ravanany république fahatelo nahatra an'iny ange tamin'ny roa sivy folo sy
700 ka hatramin'izy rava tamin'ny 4 dia tsy misy mihitsy continuité fa ravana foana mazava loatra fa le fitsinjovana ny hoe maha-olombelona dia ny fiainabazana zany ny fahasalamana ny fandriam-pahalemam-bahoaka zay miatoka ny fananana justement ny ao an-trano logement tsirairay tsy misy ary amin'ny logement zany raha va misy énergie any dia tsara ny fiainan'ny olona araky lazainao teo dia tsy misy zany tompo tsy misy tsy mahagaga raha miena mila manova fomba fiasa araka izany ny mpitondra fanjakana mba hahafahany vahoaka malagasy miala ao anatin'ny fahantrana lalina sy hanatsara io tondro momba ny fivoarany maha-olona io. Tsika miampita any amin'ny tapany farin'ny fampalalambavao aoriany reto dokam-barotra fohy reto. Découvrez de nouvelles sensations. La Fibre Go est chez vous pour 99 000 par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 seulement. Abonnez-vous vite en Télémashop. Vetimamitra rehetra amin'ny telopolo zomby anambidy hatramin'ny 10 isanjato manerana ny magazay Batimax rehetra ary 10 isanjato be izao kosa ho an'ny rayon carrelage sanitaire luminaire. Tandremo tara sao 10 isanjato. Batimax, la qualité au meilleur prix. C'est la fête avec Canal+. Découvrez plein de nouveautés sur la chaîne Novegas chaque samedi et dimanche. Ne ratez pas vos films préférés et les dessins animés comme Garfield, spécialement traduits en malagasy pour vos enfants. N'attendez plus! Du 30 mai au 7 juillet, bénéficiez de 30 jours sur tout Canal+, en vous réabonnant à votre formule actuelle pour profiter de tous ces programmes. Ny orinasa Star manohitra ho antsika Star Tour Tana 2024 ny faraika amin'ny roapolo faroa amin'ny roapolo ary ny fatelo amin'ny roapolo ny volana jona ao amin'ny Coliseum Matsonjombe ho hitantsika amin'izany ny zoma raika amin'ny roapolo ny volana jona seho iarana amin'ny Dalvis ary Agratsikazy ny asapotsy faroa amin'ny roapolo ny volana jona iarana amin'ny Kikisy Ambondro ny alahady fatelo amin'ny roapolo ny volana jona iarana amin'ny Princio Eljo ary César isanandro dia isy ireo kilao kermesy animation isan-karazany izay azahoana loka BDB Panetana Eric Foué Baron Tech DJ Fruity DJ Lupin ary DJ CMC manomboka amin'ny ora tolakany dirana 10 ariary azahoana zava-pisotro Star misokatra amin'ny 12 taona ry vavahady. Smack, smack, un petit fromager. Gaufrette nature, un cappuccini rehetra. Smack, smack, smack-tinao, smack nena amle wike. Tena fakely matadie. Gaufrette smack afakely, sady misy tsiro fromage. Tena malefadefa kanikaretika tsara. Gaufrette smack afakely, sady misy tsiro fromage. Tena malefadefa. Smack, lay gaufrette hafa tsiro, sady foana ihinana azy. Sokobis, gaska tsara. Qu'est-ce qu'Airfiber by Blue Line? C'est une connexion Internet qui transmet vos données à la vitesse de la lumière. Airfiber est connecté à la fibre optique de Blue Line, garantissant ainsi stabilité et rapidité. L'installation est d'une grande simplicité, facilitant ainsi l'accès à une connexion ultra rapide comme jamais auparavant. Imaginez en plus un opérateur qui ne compte pas vos datas la nuit et les week-ends. Chez Blue Line, c'est exactement ce que nous vous offrons avec Airfiber. Pas de flux pour freiner vos soirées Netflix ou vos projets
du week-end. Avec Air Fiber by Blue Line, vivez le vrai illimité, sans compromis et encore plus rapide. Faites le bon choix et abonnez-vous dès maintenant auprès des Blue Line Store. Atao verina somatsara atao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao isaorana hatrany ianao manaraka ny mahakasika ny hôpital-panjakana avy hatrany dia tsy misy hôpital-panjakana ka ampy ny mpitsabo ao aminy eto Madagasikara hoy ny syndicat ny paramedy androany tranga izay mahatonga ireo tandrevaka maro eo ampanatanterahana ny asa ka mety ho tonga hatramin'ny fahafatesan'ny marary ankoatra ny olana amin'ny isan'ny mpitsabo sy ny mpiasan'ny fahasalamana manapitrotraka ny tsy fampin'ny fitaovana sy ny tsy fampin'ny fanafody ho an'ireo marary raha ny fanazavana hatrany fitino koloina. Tsy vaovao amin'ny malagasy intsony ny fandraisan'ireo marary any anivon'ny hôpital-panjakana eto Madagasikara tsy zarizary ary misy amin'ireo fomba fiasa ireo no tonga hatrany amin'ny famoizana ain'ireo marary. Ankoatra ny olana amin'ny resaka fitaovana ampiasaina any amin'ny hôpital-panjakana ireo tsy ampy ny mpitsabo sy mpiasan'ny fahasalamana afaka mandray an-tanana ireo marary. Raha ny fentry ny OMS na ny fivondronam-be iraisam-pirenena momba ny fahasalamana, mpitsabo 320 no tokony handray an-tanana marary miisa 10. Infirmiera narasazy iray no tokony isahana olona 4. Raha ny zava-misy eto an-toerana, infirmiera iray no misahana marary mahery ny 17. Janga izay mahatonga ny fandraisana an-tanana tsy manaraka ny tokony ho izy raha nambarany teo anivon'ny syndicat ny paramedy. Ka tsy dia nahagaga loatra raha ohatra hoe misy an'ireny zavatra ireny hoe mampitaraina ny olona misy tranga-javatra mitranga tampoka mampitaraina ny olona tsy ray fa mihoatra amin'ny 10 isan'andro ny olona patoriana ao amin'ny hôpitaly ny AGRA io. Nahoana ary ny anankiray no atao hoe nisy an'izay divi-janahary zay dia tsy azo ilay zaza fa naninona ny ambiny hafa tsy naninona reny zany no manapirofo hoe mbola tsy ampy ilay plateau teknika zany hoe tsy ao zany le lafiny ara-pitaovana satria misy fitiliana be dia be tokony atao zany amin'ny olona satria mety hoe amin'ny olona vitsivitsy izy mety mandeha fa mety misy olona vitsivitsy ihany koa nefa tsy misy izay fitiliana zay dia tsy maintsy hoe zay moyen misy eo am-pelantanana zany ampiasain'ny dokotera dia misy an'ireny atao hoe incident médical moa fitena an'ireny misy le incident zany vokatra izay zavatra izay. Asio le famatsiana ara-pitaovana mba hapetrao lay fanampiana nisan'ny mpiasa iny anivon'ireny toeram-pitsabony ireny satria raha ataoko hoe 424 tsika izao ny mpiasan'ny fahasalamana ny teknisianina ny asa tamin'ny 424 zany hoe tamin'ny 10 taona lasa aza mbola betsaka kokoa noho ny mpiasan'ny fahasalamana amin'izao fotoana izao. Ny antony dia tsotra hoe mihoatra ny 10 isan-taona no mandeha retirety eo amin'ny ministera ny fahasalamana io nefa ny 500 raha be indrindra ny recrutement apetraky ny ministera ny santé dia mihena ampitoerana ihany la isan'ilay mpiasan'ny fahasalamana. Na eo azy izany olana izany miato tanteraka ny fandraisana mpiasan'ny fahasalamana vaovao eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka raha tsy laza fa tsy ireo mpianatra nivoaka avy eo anivon'ny IFIRP na ny Institut de Formation Interrégionale des Paramédicaux izay mahery ny 700. Izy ireo izay tsy mbola voaray ho mpiasam-panjakana hatramin'ny taona 2020. Ankoatra izany, tsy ampiasana ireo marary miditra hôpitaly ihany koa ny fanafody ampiasaina eo amin'ireo hôpital-panjakana izay mety hitarika hatramin'ny fahafatesana. Lafiny hoe ny faharoa zany dia le resaka hoe ny fanafody hoe manahoana ny kalitao amin'ny fanafody ampiasaina eny amin'ny nivon'ny hôpitaly. Tsy ny kalitao ny olana, tsy le qualité fa le quantité. Zany hoe raha mila fanafody 100 isika dia mety 20 ihany misy eo amin'ny hôpitaly. Fa ny tsy fahampian'ilay fanafody zany ny olana fa tsy ny kalitaony loatra eny anivon'ny hôpitaly eny. Zany hoe raha tokony izotra tsara ny famatsiana ny fanafody zany eny anivon'ny hôpitaly dia lasa tsy zarizary ilay satria ny fahasalamana zany mialatsiny raha miteny an'ity teny ity hoe atao ambinambin-draharaha zany fahasalamana zany eto Madagasikara fa tsy lahara-pahameha ohatry ny any amin'ny firenena efa mandroso rehetrarehetra. Dia tsy mahagaga raha ohatra ka tsy zarizary daholo ny zava-misy eo na ny fanafody na ny mpiasa na ny fitaovana dia saika tratran'izay tsy fanjarian'izay daholo ka anentanana foana hatrany ny atao hoe ny fanjakana foibe hoe jereo le izy ary eo anivon'ny hôpitaly dia mahafantatra tsara hoe inona ny zavatra ilainay na ny fitaovana na ny ara-olona na ny ara-panafody zany dia tena efa fantatra ireny anivon'ny hôpitaly tsirairay avy ireny dia omeo fahafahana izy mangataka sy mampiseho an'izay dia anjaran'ny fanjakana zany mamatsy araka ny tokony ho izy andreny zavatra rehetra ilaina ireny.
zaza entona no efa namony ainy vokatry tandrevaka sy tsinotsinana nataony mpitsabo eny anivon'ny hôpitaly Mpanjakana io izay nentina teto amin'ny fampalalam-bavao Nicole TV raha tsy aivina i Maela tsy izy irery ihany maro ireo fijoroana vavolombelona tanatin'ny faneho-kevitra mikasika izay tandrevaka eny anivon'ny hôpitaly Mpanjakana izany isan'ny songadina raha ny fanazavana ny mikasika ny fisin'ireo stagiaire na mpianatra vao mizatra asa mandray ireo marary eny anivon'ny urgence na ny vonjyaigny tsy misy ny fandraisana ny tanana avy amin'ireo dokotera fa ny tombontsoa no mandeha mialohan'ny fitsaboana tao ireo namoy zanaka ray aman-dreny sy ray tampo vokatra izany iandran'iza sy olona firy amony ainy araka izany ny tompon'andraikitra vao andray fepitra mikasika ireo fitarainana sy fomba fiasan'ny hôpitaly Mpanjakana ireo ny ankamaroan'ny malagasy izay tsy manan-tsafidy sy fahefana andovolana amin'ireo hôpitaly tsy miankina atreto sy nazahoana fanazavana mikasika ity tranga ity ireo tompon'andraikitra isan'ny tokony ho amin'ny androany lafim-baovao hafa natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ITM andiany fahafolo sy ny IHM andiany voalohany ary aritra efatrandro tanjona tamin'ity andiany ity ny ampiroboroboana ny sehatra ny fizahantany sy fanomezana lanja ny asa tanana malagasy. Nanomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ITM na ny International Tourisme Affaires Madagascar andiany fahafolo sy ny IHM na ny International Handicraft Affaires Madagascar andiany voalohany ho an'ity taona 2024 ity. Tanjona ny fanatsarana ny sehatry ny fizahantany sy ahafahana misintona mpizahatany maro. Omena sehatra bebe kokoa fanampin'izay ny sehatry ny asa tanana amin'izao IHM andiany voalohany izao. Ho atsarana ny fahazoana akora fototra, ho amafisina ny fampiofanana na tsarana ny kalitaon'ny vokatra ary ampina ny fitadiavan'ireo mpanao asa tanana lalam-barotra. La recherche de matières premières est aujourd'hui une des préoccupations majeures des artisans. Ny fitadiavana akora fototra amin'izao fotoana no isan'ny manahirana indrindra ireo mpanao asa tanana eto amintsika. Ny fametrahana toeram-pivarotana foibe natao iantohana ny famatsiana maharitra amin'ireny akora ilain'ny mpanao asa tanana ireny araka izany no vahaolana. Raha ny eo amin'ny lafin'ny fampiofahana ireo mpanao asa tanana mba ho matianina kokoa indray dia efa mandeha amin'izao fotoana ny famelabelarana ireo programan'asa sy ireo hetsika isan-karazany ahafahana mampitombo ny traikefan'ireo mpanao asa tanana sy ahafahana mampiditra azy ireo anatin'ny sehatry ny ara-dalàna ary ahafahana manohana azy ireo amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra vokarin'izy ireo. Efa misy amin'izao fotoana ny plateforma fanisana ireo mpanao asa tanana. Eo ihany koa ny fametrahana programa fampiofahana ireo mpampiofana mikasika ireo asa tanana izay efa andalam-pamolavolana amin'izao fotoana. Raha eo amin'ny fitadiavana lalam-barotra kosa indray dia efa mipetraka avokoa amin'izao fotoana ireo drafitrasa toy ny lalam-barotry ny asa tanana amin'ny lalam-pirenena voalohany iny. Ny fametrahana ny varotra fampiratiana vokatra artizanaly eny amin'ireo toerana stratezika tahaka ny serana tsambo, ny serana mpiara-manidina iraisam-pirenena, ny famoronana toerana rakotra asa tanana etsivato, ny fikarakarana hetsika ampiroboroboana ny asa tanana tahaka ity andiany voalohany amin'ny IHM ary ny fampifandraisana ireo mpividy vokatra artizanaly iraisam-pirenena sy ireo mpanao asa tanana. La mise en relation entre les acheteurs internationaux de produits artisanaux et les artisans. Ny fahatelo amby roapolo ny volana jona ho avy izao ny farana ny ITM andiany fahafolo sy ny IHM andiany voalohany ity. Ankoatra ny fampafantarana ireo tolotra ara-pizahantany isan-karazany sy ny fanasongadinana ireo asa tanana malagasy, lohahevitra maro mikasika ny sehatry ny fizahantany sy ny fanatsarana izany ihany koa no raisina mandritra ireo atrikasa sy fifanakalozana maro samihafa. Isan'ny firenena nasaina manokana i Côte d'Ivoire izay nitondra mpandraraha misehatra amin'ny tontolon'ny fizahantany avy any an-toerana miisa 50. I Côte d'Ivoire izay mitazona ny laharana fahatelo amin'izay sehatry ny fizahantany izay aty Afrika. Vaovao avy any amin'ny faritra dia mandry tsy lavoloha ireo mpivarotra ao anaty bazary Marolaka ao Mahajanga manoloana ny alatra entam-barotra ao anaty tsena ka ireo entana ao anatina episeria ny akomamorona sy tongolo no tena lasibatra. Ireo mpivarotra izay efa manao fitarainana tena anivon'ny commune saingy tsy misy miraharaha izany hatramin'izay ka hatramin'izao. Anja Robert Kolomajanga. Ny sesisesy ny alatra entam-barotra sy ny ao anatin'ny bazary Marolaka Mahajanga tato ato ka velo taraina noho izany ireo mpivarotra. Le tena zavatra mampalahelo anay zany analakely ato lasa tsy an-sécurité entana. Le olana bon karaha ty. Tongolonay misy ata mandeha 30 gony
rehefa natao contre-pèse zavatra efa vita pèse 60 kg natao contre-pèse 57 55 52 nefany io gony io nefany vitanjena anjaitsa anazy io boko na manazy tsy possible ka hoe mpangalatra avita angalatra an'izay za zany agnatin'le verientagna le tongolo mena tamin'le andita patekoty lava be zany fotoagna andro sabotsy andro dimasy novandrareo azy tongolo izy za 60 kg lasa tapany be lasa 40 kg lasa 39 kg raha marobe le poisson de aminazy misy eo aminazy ao enina fleo maromaro zany ary misy telo ary misy efatra ary misy dimy le karaha zany de raha amin'ny raha kely raha leny aminazy bénéfice le aminazy 500 par kilo nefa raha very aminazy amin'ny valerany antapitrisany malahelo zay efa angatana aminareo tombonadraikitra ambony mbo hitsiny zay ty madiniky ety amin'ny bazary efa maro very gisa very koloka very akoho tsisy valitsoa aminay zay foana lafo sahiragna ao zava-nisy teto zany lasika le fahavakisan'ny dokaninay rehefa tonga avy any an-trano zay vao maraina de aitra be zay satria efa reto vary amin'ny goneto reto zany efa teo amin'ny devant teo no mipetraka miaraka amin'ireny lafariny ihany reny de varavarana efa tsy midy ngadana teo fa le police municipale zany mipetraka tery apita tery izy na efa niandro teo izy rehefa tonga zay de nanantony izy de hoe vakindreo tsenanareo fa veravera diozere demi teo na ohatran'izany ozy nanaovany anazy rehefa miboaka zay avy re mazava ery nambarany de reo nilefa misy eo amin'ny anaky dimy eo reo vola madinika arivo sy roa arivo de ronjato sy azato sy dimanjato reny mizany natao reny nyrofon'ireo jiaby a de crédit tao an-trano tao a nyrofon'ireo jiaby a reny aloha zany tena lasan'ireo reny le zavatra maivana mora nentina reny ny polisy munisipaly no natao iambina ny tsena ary misy tompon'andraikitra avy amin'ny commune urbaine Mahajanga io tsena ao Marilaka io saingy hatramin'izao tsy misy miraharaha ny fitarainany ireto mpivarotra ireto raha ny fanazavany ka misy araka izany fepetra izay noraisin'izy ireo ny andro ny talata fa 20 ny volana Jona araka ny tapaka tamin'ny fivoriagnanay teo zany aka gardiennay manokagna zany zay fa tsy mety aminay tsony angamba ny fiasany na fomba fiasan'ny police municipale amin'ity bazary Marilaka ty antony zany be de be ny zavatra very efa matetika misesy aty ambony aty any amin'ny Langara nandroany nitsangany vakitrano ray tao amin'ny épicerie anankiray tao angambany ka zay no natonga hoe zay aka gardiennay manokagna fa tsy mety aminay ny fomba fiasan'ny police municipale angambany zay mihitsy ny olagna anay izy eo manao fitarainana zay matetika tonga any amin'ny commune dossier classé angambany azo rasana ke manoloana io zany na mandraka ty androany na le tompon'andraikitra voalohany ato mbola tsy niona taminay tokony ifanantona ny andaniny sy ny ankilany izany hoe ireto mpivarotra ao bazary Marilaka ireto sy ny tompon'andraikitry ny tsena avy ao anivon'ny commune urbaine Mahajanga izahana ny paikady isorohana izao alatra mioampampana sy misesisesy ao anatin'ny bazary ny Marilaka izao voantso fanondroany teny amin'ny tompony zandary ny mpanao gazety Mikaely sy Andriamahazo androany tao Toamasina tao amin'ny sampana eloka be vava no nanaovana ny fakana ambavany fa mitorana zavarananto makasika ny fitoriana nataona olombotendry teo aloha no antony fampiantsona Erinora Zafimanana Kolo Toamasina naharitra ora roa teo io ihany koa ity famitorana faharoa natao tamin'ny mpanao gazety Mikaely sy Andriamahazo androany ity teto amin'ny tobiny zandary sampana eloka be vava raha ny loharanom-baovao akaiky lahatsoratra an-gazety nivoaka tamin'ny 4 ny volana avrily lasa teo no antony izao fitoriana azy izao indray lahatsoratra izay namaky bantsilana ny fanatrehana miafina nataona olombotengitry tamina fivoriana iray niarahana tamina kandida ho solombavam-bahoaka tamina distrika iray tato anatin'ny faritra Atsinanana ankatoky ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo nisy moa ny vavolombelona nanatry maso io fiovoriana io raha ny nambarany ny mpisolo vava enquête préliminaire moa zany fanadiadiana savarananto zay andraikitra tanteraky ny section de recherche criminelle nanao azy ny zotra pilaminana moa zany fanadiadiana nataotao tsy nisy faneriterena afaka ny teny malalaka mihitsy zany Andriamatokamia tamin'ny fanadiadiana zay nataonay tao le izy moa zany misy ihany antsoina hoe secret de l'information na instruction amin'ity raharaha fa ny zava-dehibe raha hoe tsorona zany de hoe nisy olona nitory Andriamatokamia fa hoe nanala baraka azy ny fanadiadiana moa zany mbola eto zany hoe mbola tapany voalohany vitandroany
fa ny tapany faharoa matoa misy olona mitory zay zon'olona mitory zay hoe mahatsara hoe voatotoana ny honneur ny moa zany na hoe ny maizy azy dia tsy maintsy ho ampiakarina any amin'ny fitsarana za hoe fitsarana zany no tompony teny farany ilaza hoe meloka sa tsy meloka Andriamatoa Kami fa ny zavatra tiako tenenina fotsiny raha ho anampy sy olom-bava azy sy ny zavatra rehetrarehetra izay nofotorana atao dia mahita hoe ilay vaovao dia misy olona ihany koa mijoro ho vavolombelona zany hoe manana vavolombelona zany tsika ilaza hoe marina ilay vaovao na andiso hoe tsy marina ilay vaovao fa ny fitsarana ny tompony teny farany zany zay zany no azoko ambara aloha amin'ny raharaha mahakasika ny Andriamatoa Kami eto moa zany zony mpanao fanadihadiana koa ny hoe mitazona azy 7 ora fa ny androany aloha zany dia mahazo mody izy araka ny fangatahana zay nataony mpisolo vava moa zany hoe mba handefasana azy ody satria zony ihany koa ny mody tsy criminel izy hoe olona namon'olona na hoe nalodikodina fananana be na zavatra hafa koatran'izay fa mody aloha zany izy androany mandra-pisiny fiantsoana vaovao mety hiantsona azy mahakasika ny tiraharaha ty raha matahory atao amin'ny mpanao gazety mpamoaka vaovao mafana izao tranga izao raha ny fanohen-kevitry ny mpahalalana tranga izay entina amotehana indray ny demokrasia izay efa marefo eto Madagasikara. Ireo fitoriana ireo raha ohatra ka ampitovitsika zany le anankiroa le vonintranga farany teo le anankiray voalohany olon-tsotra le mitory amin'ny lalanantsika zany miavaka ny fitoriana olon-tsotra sy fitoriana manam-pahefana raha olon-tsotra izy raha ohatra ka olona mpahalalana pikirakirarany dia mahafantatra fa hoe tsy mampigatra zany hoe procédure-n'io zany na tokony misy tsy tokony misy na déferment aza tsy misy zay ray dia le anankiray faharoa indray hoe tompona ndraiky mpanjakana le mitory izay zavatra zay koa zany hoe amin'ny lalanantsika izy ino mety misy risque kely fa hoe mitombona sa tsy mitombona lay vaovao navoaka ny mpanao gazety miankina amin'izay le izy raha le raha zovintsika zany hoe raha anankiroa le izy samy diffamation angamba zany fa inoko azy amin'ny Facebook ny fiampangana dia amin'ny lafiny iray le izy hoe manana zo ny olona hitory amin'ny diffamation fa amin'ny lafiny iray kosa indray izy ohatra ka jerentsika amin'ny ankapobeny zany dia hoe mety ny atahorana hoe isy fampitahorana ny mpanao gazety atonga ny mpanao gazety tsy hamoaka vaovao sensible fa hijanona amin'ny vaovao tsotsotra sahala amin'ny mialatsiny amin'ny tenin'ny anarany sasany fa hifantoka amin'ny resaka vaovao mitovy amin'ny vaovao ny TVM daholo ve zany ny olona rehetrarehetra sa hamoaka vaovao sensible amin'izao ny fiantraikany voalohany dia hoe fatahoran'ny mpanao gazety zay aloha zany zavatra ratsy ny fatahoran'ny mpanao gazety satria matoa ny olona miteny hoe ny journalisme ny resaka 4e pouvoir zavatra ilaina amin'ny demokrasia ny vaovao sy ny vaovao mba vaovao sérieux vaovao sensible ohatr'ireny mba hivoaka fa tsy hoe juste hoe fitokanana sy zavatra ohatr'ireny ihany zany dia hivoaka ny vaovao dia manapotika ny demokrasia ny fampitahorana mpanao gazety za manokana aloha dia mampirisika anareo mpanao gazety hitoy ianao ny asanareo antsakany sy andavana ary mampirisika anareo koa mba hatanjaka raha tsy aivina nanamafy ny mpanao gazety Mikaely Sindriamahazo ny 14 ny volana Jiona lasa teo fa tsy hampihemotra azy velively amin'ny famoam-baovao mamaky bantsila na ireo karazana tsy fanaran-dalana misy eto amin'ny tanàna izao fitoriana misesisesy sy ramatahora izao. Zay ndana amin'ny faritra fahiverina eto Andrenivohitra isika dia miantso ny gouvernemanta malagasy hanohana ny fanentanana anekena ny robotika ho fanatanjahantena sy ampidirana izany ao anatin'ny fandaharana mpianarana ofisialy an-tsekoly ny Stimfo Good tanjona ny ampitombona ny lazan'izany robotika izany eto amintsika izay mbola marefo ahafantarany rehetra azy indrindra ho an'ny tanora. Efa maro ny fifaninanana nandraisany Madagasikara anjara amin'ny sehatry ny robotika maneran-tany. Isan'izany ny First Global Challenge, saingy mbola tsy ampy ny fahafantarany malagasy ny sehatra. Antony iray tokony anekena ny mahafanatanjahantena ny robotika izany ho ireo mpikatroka. Ankilany, sehatra iray ahafana mampiatra ireo taranja siantifika ny robotika, ilaina ny mampiditra azy ao amin'ny fandaharam-pianarana, atsapa ny mpianatra ny tena ampiasana ireo taranja siantifika ireo amin'ny fiainana andavanandro. Le izy zany discipline sportive mihitsy ny robotika. Ankoatrany tsy miresaka hoe robotika au niveau industriel na hoe robot manamboatra jus na hoe ohatran'izany fa ny robotika atao eto zany tena robotika hoentina fikarohana zany izy io itadiavana solution
amin'ny mety défi scientifique iraisan'ny firenena rehetra eto tany zany dia zay formana compétition zay no ao ambadika an'izay zany miaraka amin'izay ny hoe misy athlète zany dia ireo ankizy misolo tena Madagasikara ireo nanomboka tamin'ny 7 no athlète zany malagasy mandray anjara amin'ny compétition io dia zay ny antony tokony anekena zany sy tokony andraisana robotika hoe fanatanjahantena amin'izao fotoana izao zany manomboka ao amafisinay le izy tena ataony officiellement mihitsy le hoe raiso toy ny hoe fanatanjahantena ny robotika ary zava-dehibe ny tokony ianarana ankizy rehetrarehetra ny taranjo manoloana izay tsy fahafantarany ankamaroany malagasy ny tontolon'ny robotika sy ny mahafanatanjahantena azy izay izany ampitomboana ireo hetsika fanentanana ny tanora hojerena manokana anatin'izay ireo liana ampiroborobo ny fandraisana anjarany Madagasikara eo amin'ny fifananana iraisam-pirenena le izy tena hoe reconnaissance fotsiny tsy sinona fa hoe fanekena hoe anisa fanatanjahantena io ny fanehoana azy moa zany efa nisy zany zao valitaona amin'ity taona ity ny nandraisa Madagasikara anjara tamin'io fananana io maro be ny médaille efa azo Madagasikara tamin'io fananana io dia mino fa ny fahitany fanjakana re zavatra reny dia efa manampy anaiko hoe andraisana le robotika ho taranja ho ampitomboana zany le événement amin'ny sehatra ny robotika eto Madagasikara mety hitatra koa amin'ny resaka eto amin'ny région Sony Andiasy Afrika zany zay initiative Madagasikara momban'izay dia mino fa mandeha moramora ohatran'izay le fanekenan'le taranja robotika ho anisany hoe fanatanjahantena tsy aivina andray anjara amin'ny First Global Challenge andiany vavalo i Madagasikara izay ho tanterahina any Athènes ny 9 hatramin'ny 7 ny volana septambra 2024 izao efa voana ny ara-teknika amin'izao fotoana ka ny kits officiel momba ny fifaninanana sisa no andrasana isany mbola mampanano sarotra ny enti-manana izay anentanana ny fanohana ny rehetra indrindra ny fanjakana hoy ny mpikarakara tezay indray tomboka lasety mipivavy ny masaka azy nitolotra tamin'ny ity alina ity isaoana feny ianao nanjo izany hatramin'ny farany ny tenako sy ny ekipa ny fampalalam-baovao dia manome fotoananao indray ho amin'ny ora mahazatra ho amin'ny ragnom-pitso veloma tompoko Smack, la gaufrette afa-tsiro sady foana ihinana azy. Sokobis, gaska tsara. Fihenam-bidy 10 hatramin'ny 10 isanjato manerana ny magazay Batimax rehetra ary 10 isanjato be izao kosa ho an'ny rayon carrelage sanitaire luminaire. Tandremo tara sao disanjara. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavao. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.